Fa eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany dia andao ny Madagasikara amin'ity farany herinandro ity i Robert Yamate mahasoivon'ny États-Unis miasa eto amintsika. Tapitra ny telo taona fepitaona ambassador azy eto Madagasikara lanona izany indrindra dia nisy ny valandresaka farany nataony androany fotoana nanamafisany fa mbola mafy orana ary tsy miaratsy mihitsy ny fifandraisan'ny États-Unis amin'ny Madagasikara nanomeny heviny mikasika ny toe-draharaha eto amintsika ihany koa izy indrindra mikasika ny fividianana ho avy tapitra ny Antsiprian'izay Rijataina sy Dolpha Rakotoniaina. When we talk about Malagasy-US relations, mahazo matoky ianareo fa ho mafy orina sy ho tsara hatrany ny fifandraisan'ny firenena malagasy sy ny firenena amerikanina. US relations will remain strong, it will remain vibrant. Resy lahatra tanteraka amin'izay fahatsarany ny fifandraisana izay ny ambassador Robert T. Yamate nanisy aza ny fiovan'ny mpitantana tany États-Unis ary nasamihafa aza ny fijery ny filoha teo aloha Obama sy ny filoha ankehitriny. No mafisy ny Robert T. Yamate ihany koa fa tsy nanimba ny fifandraisana ny fampiatsoana azy farany teo teny amin'ny ministera ny raharaham-bahiny malagasy. I was convoked by the foreign ministry. Voantso ny ministry ny raharaham-bahiny tokoa aho momba ilay raharaha omby sy AAA raha mahatsapa izy ireo fa fitsabahana no natao dia zony tanteraka ny mampiantso ahy ary ajaiko sy azoko tanteraka izay fampiasana ny zony izay. Nanazava ny hevitra ao tonga tany ary dia nanazava ny heviny izy ho ahy dia tsy fitsabahana iny satria fa neho-kevitra fotsiny tsy niditra tamin'ny raharaham-pitsarana mandeha tamin'io fotoana io. Ny fanaraka izahay fa samy manana ny heviny izany. Did not see it as entourage. I saw it as expressing my opinion. Tao anatin'izany indrindra no mbola namerenany fa aneho ny heviny hatrany ny masoivo Amerikanina miasa eto amintsika amin'izay zava-miseho eto amin'ny firenena. Mahakasika ny fifidianana ho avy ohatra dia namerina ny antso avy izy ny amin'ny tokony hitandrona indrindra ny filaminana tsy hisiny ny krizy vaovao indray. No, the United States will always remain. Momba ny fifidianana izay Amerikanina dia hijanona ho tsy momba ny atsina ny aroa tsy manohana olona ary tsy manohana antoko. Amerikanina ny mahazava-dehibe ny hanaovana fifidianana malalaka madio ary misokatra ho an'ny rehetra misokatra izay midika hoe aleo ny kandida rehetra hifaninana ka ny vahoaka no hanapa-kevitra amin'ireo rehetra milatsaka. Raha sendra misy ny voailikilika mantsy dia isy indray ny ampahany vahoaka tsy hanaiky ny voka-pifidianana ary mety hitondra amin'ny tsy filaminana indray izany. Accept the results, and that does not lead to stability. Mahakasika ny fifidianana hatrany dia manamafy izy fa tsara dia tsara ny fisian'ny ady hevitra momba ny lalam-pifidianana eny amin'ny anteny miheram-pirenena amin'izao fotoana izao. I'd like to see those recommendations. Tiako raha voaray avokoa ireo hevitra rehetra nalefa mikasika io lalam-pifidianana io. Tena zavatra tsara aloha hoe misy ny ady hevitra. Tokony hamoaka marimaritra iraisana izany ka hiteraka lalam-pifidianana tsara ary eken'ny rehetra. The National Assembly. Nandritra ny valandresaka farany nataony androany ihany koa no nilazany fa faly tamin'ny zava-bita teo amin'ny fifandraisan'ny firenena rontoto izy tao anatin'izay telo taona izay. Nahafapo azy ihany koa ny fifandraisana tamin'ny filohampirenena Rajonary Mampianina na dia misy aza hoy izy ny tsy fitovi-kevitra indraindray dia nipetraka hatrany ny fifanajana. Teto Madagasikara no toerana iasan'ny Robert T. Yamate farany satria andeha hisotro ronono izy ao aoriany ny fialany eto. Ny chargé d'affaires Stewart Wilson kosa no mitantana ny masoivo eto Madagasikara raha toka mbola mety hisy volana vitsivitsy vao tonga ny ambassador vaovao.